Ry tompoko vavy sy tompoko lahy, inona ny malaza any amin'iny faritra Antananarivo iny, indrindra mo ao Ankatso, ary inona ihany koa ny malaza any Ambilobe amin'iny tapany avaratra iny. Tsy maintsy hidirantsika moa izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy fa abonné alohan'ny chaîne-tsika mialohany hiresantsika izany zavadrehetra izany ndao ary. Ny Ankatso tamin'ny fahatelon'ny volana May omaly lasa teo, tokony tamin'ny 1 antoandro moa dia niverina nanao fitakiana indray ireo mpianatra ny université ny Ankatso ny omaly moa izany mazava ho azy. Raha ny hita sy heno moa dia nandratra zandary iray ny torabatin' ireo mpianatra ary nanomboka tamin'ny 10 ny sakandalana nataony izy ireo. Miditra amin'ny andro faharoany fitakiana ny vatsim-pianarana sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa eny amin'ny anjerimanontolo moa ireo mpianatra ary rehefa nivoaka ity tranga ity dia be dia be ny fanehoan-kevitran'olona ao ny mankasitraka ny zavatra izay ataon'ny mpianatra, ao ihany koa ny mandatsa ireo mpianatra, ny sasany dia manome tsiny ny fitondram-panjakana. Ndeha ary hojerevantsika kely, hojerevantsika mandritra ny minitra vitsivitsy ny fanehoan-kevitran'olona maromaro isan-karazany sy isan-tsokajiny. Rehefa namoaka ity publication ity ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe vaovao 24 dia tao ny tena nahitana ny fanehoan-kevitran'olona maro satria ny publication izay natany moa ny hoe fitokonan'ny mpianatra eny Ankatso tafiditra eny amin'ny esplanade na hoe franchise universitaire ny mpitandro ny filaminana hoy ity pejy ity ka tao no nahitana ny fanehoan-kevitran'olona maromaro izay mahatalanjona sy mahalasa saina ihany raha mahita ny fanehoan-kevitra izy ireo. Ity zao misy namana anankiray nilaza sy naneho ny heviny aminy hoe dia aleo zany manarama an'ireo sy miady amin'ny mpianatra toy izay mamoaka ilay bourse efa mainsy kely. Hoy ity namana anankiray ity raha naneho ny hevitra manoloana ireo mpitandro filaminana izay voalaza fa tafiditra teny amin'ny université Ankatso. Ny sasany ihany koa moa ny teny nanao hoe araha ny karamany ireo mpampihorohoro ireo no mba tapahana kely demoa ny karamany asa mba ona ary ho tsapany izy ireo hoe izany tapaka karama izany. Ny mpianatra moa dia efa kely ny bourse ary mbola tsy azony indray raha ireo be karama ireo no tapahana karama asa mba ahoana hoy ireo izay maneho ny hevitra. Zay moa ny amin'ny iny koa dia mbola harantsika ny amin'ny androany mety mbola hitovy ve sa efa nijanona ny fitokonan'ny mpianatra izay mitaky ny vatsim-pianarana na hoe bourse. Ity namana anankiray ity koa dia hafa kely ny fanehoan-keviny ary tena somary atezerana mihitsy izy maneho ity hevitra ity ary tsy vitany izay atezerana izay fa tena hita fa feno alahelo ihany koa. Hoy izy nilaza hoe eto a Madagasikara izay milaza sy mitaky ny marina no henjehina, vonoina ary gadraina dia ny dahalo sy ny tsy maty manota avela amin'izao ny mpianatra kely migrevy mahavory zandarma be ohatran'izao fa ny kidnapping sy ny resaka crime rehetra dia tsy mahavory sady tsy hita reo nefa de nasan'ny voady daholo tamin'ny voalohany. Sany voady hoe hanatanteraka baikon'ny mpitondra fotsiny hoy fanehoan-kevitra ity namana ity rehefa nahita ireo mpitandro filaminana vory marobe teo anatrehan'ny mpianatra rehefa nitaky ny bourse na hoe vatsim-pianarana. Ny manaraka moa dia hitantsika amin'ity sary ity moa dia any Ambilobe Voemara na hoe any amin'iny Mahavavy iny ary mitsakalakana ny mpandeha rehefa hiampita ny lalana. Mbola mifandray amin'izay faritra Ambilobe sy Voemara izay ihany dia nanao fanambarana hony i Saint Christian ary i radio Mangarahara moa nampita ity vaovao ity hoy izy fanambaran'ny Premier Ministre ny hoe ny amin'iny Ambilobe iny dia oka samy handray ny andraikitra hamahany olana tandrify azy ny tsirairay hoy Premier Ministre Saint Christian koa satria nampivory ireo tompon'andraikitra ara-panjakana rehetra tany an-toerana ny 3 May 2024 lasa teo i Premier Ministre Saint Christian ary nitaky fandraisana andraikitra mavitrika amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny misy ao anivon'ny distrikany Ambilobe izy ho amin'ny famahana ny olany vahoaka amin'izay mifanandrify azy koa satria iaraha mahita sy iaraha malala
malala ary tsy azo odintsy hita hoy premier ministre Tsain Christian fa tena navesatra tamin'ny vahoaka ny taketra izay napetraky ny rivodoza gamaneo teo iny ary mila haverina aingana amin'ny laoniny ny fiainam-bahoaka izay nosimbany loza. Izany no hafatra nomeny Tsain Christian ary amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay eo amin'izay manandrify azy no havaolana aingana hoy fanambarana izay nataony. Ary anisan'ny zavatra izay nilazainy ihany koa ny hoe ny fitondram-panjakana fohy be dia efa manao ezaka mafy ary izany no antony fidinana aty ifotony matetika ho fanaraha-maso an'ireo asa atao. Nohon' izany dia tokony miezaka ny ratsamangeka aty ifotony amin'ny famahana ny olany vahoaka. Izany no hafatry ny premier ministre Tsain Christian ho any amin'iny faritra Ambilobe iny satria tena marina tokoa ny voalazany fa nametraka taketra goavana iny rivodoza gamane iny izay hitantsika fa be dia be ny zavatra simba ary mbola tsy miverina amin'ny laonina akory ny fiainan'ny vahoaka. Iny sy iny mo ny resaka izay nisy izay nataony premier ministre Tsain Christian ary ny vaovao izay nalaza ny omaly mikasika ny fitokonan'ny mpianatra teny amin'ny université Ankatso. Nisy mo zandary voatoraka teo araka izay nolazaintsika, tsy hay hoe ahoana ny mety ho tohiny iny ary tsy hay mety mbola hitovy ve ny androany ny eny Ankatso koa dia arantsika ankaiky ny zava-misy ary tsy maintsy ho lazaintsika eto ihany ny zavatra mandalo mba ahafantarantsika rehetra hoe inona ny malaza eto a Madagasikara. Ity zavatra anankiray ity koa dia anisan'ny zavatra izay navoaka ny fanirisoa Herinevo, tsy hay mo izay tena fahamarinany ny zavatra izay lazainy fa izaho dia mizara fotsiny ny fanambarana izay nataony. Hoy fanirisoa Herinevo nilaza tamin'ny vahoaka marobe ny hoe fanondranana ny biby arovana hoy fanirisoa Herinevo, tratra tany Thailandy ireo biby arovana ireo. Raha nandeha avion ireo dia tompon'antoka tanteraka ny amaranto hoy fanirisoa Herinevo ary tompon'antoka ihany koa ny douane, ny pafy, ny zandary ao amin'ny aéroport ny iangany ireo hoy fanambarana izay nataony fanirisoa Herinevo. Alefasy ny enquête dia mila samborina daholo zay voakasika fa tsy ireo petit poisson ihany no voasambotra. Fanamarina ihany koa hoy fanirisoa Herinevo dia raha vatomanga ny tompony amaranty ary azagaga isika raha hoe tsy hitany scanner izay ekeny lehibe handalo eo. Izany ny fanambarana izay nataony fanirisoa Herinevo hitantsika amin'ity publication ity izay nataoko capture ato anatin' ity video ity. Raha vatomanga hono ny tompony amaranty ary azagaga isika rehetra raha hoe tsy hitany scanner izay ekeny lehibe handalo eo. Ireny rehetra ireny mo dia anisan'ny zavatra malaza ao amin'ny tambanjotra Antserasera ary anisan'ny vaovao malaza ihany koa dia tsy hay ny tsy hilaza ireny zava-drehetra ireny. Ampitiavana sy ankafaliana no hizarako ireny aminareo rehetra koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo navita ny hainy video hatramin'ny farany ary mbola miangavy ianareo ihany koa ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametra beloma izahay tsy ataonay lava ny resaka hody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oie. Tsao tsao.